L'actu du jour. Hevitra ny fitonam-panjakana namoaka aty-panjakana anaovana izay Fisaonam-pirenena izay eo fiombonam-po amin'ireo fianakaviana ao anatin'izay vona izay ka isy ny fitaom-pivavahana iraisam-ponoana hitondranam-bavaka ny firenena amin'ity androany ity izay hiainga etsy amin'ny anoloan'ny lapan'ny tanàna n'Analakely ho tarihan'ny FFKM izy io ho arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy izay fotoam-bavaka izay ho antsika izay tsy afaka manatrika ny toerana zany mazava ho azy dia amin'ny alalan'ny fanarahana ny televiziona malagasy no hitondrana izay fiarahamonina-bavaka izay ka eny an-toerana ny namana Baby Stéphane sy ny ekipa teknika ny televiziona malagasy dia ho ampidirintsika avy hatrany izy ireo. Ni fahazara-piainako pozina sy menarana mipololotra avy ao am-po tsaroako nefa salanitra tompolahy finaritra tompovavy ampifaliana indray no iarabananao sy anasananao anaraka izao fampitana mivantana izao fitaom-pivavahana iraisam-pinoana izay hitondranam-bavaka ny firenena manoloana ireo tranga mampalahelo ireo trangana fakana-keriny sy vonon'olona ny fanesesy tato anatin'ny herinandro maromaro zay tamin'ny teto Antananarivo indrindrandrindra ary tany amin'ny faritra maro manerana Madagascar ka raha rensitsiny raha isy izao fitaom-pivavahana iraisam-pinoana izay hitrontronam-bavaka ny firenena izao izay tarihan'ny fiombonam-beny ny fiangonana kristianina eto Madagascar na ny FFKM izay toanan'ny fitondram-panjakana ihany koa amin'izao fotoana izao dia efa migadona eto amin'ny tokotany malalaka manoloana ny lapan'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra ny filohan'ny fanavaozana ny République Madagascar ny colonel Randrianirina Michael sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta eo ihany koa ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy izay mandrafitra izany FFKM izany ary hotronina ireo olo-manakaza isan'ambaratongany na eo amin'ny rafitra ara-piangonana izany na eo amin'ny rafitra fitantanana ny firenena eo ireo mpikambany gouvernemanta ireo olom-boafidy isan'ambaratongany eo ihany koa ireo solotena avy amin'ny antokom-ponoana samihafa ny avy amin'ireo fiangonana samihafa eny hatramin'ireo finoana hafa toy ny musulman moa zany dia tazana manotrina sy manome voninahitra izao fotoana izao ihany koa satria araky ny nambara teo dia fotoan-dehibe tokoa izy ity satria dia manoloana ireny zavan-tranga mampalahelo na azo ny vahoaka malagasy na azo ny zanaka malagasy ireny dia nanapa-kevitra ny fiombonam-beny ny fiangonana kristianina eto Madagasikara anatanteraka izao fitaom-pivavahana iraisam-pinoana izao raha ny zava-misy ety amin'ny tokotany malalaky ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao dia misy ny fanetanana amin'ny alalan'ny hira ara-pilazantsara mialohan'ny irosona amin'ny tena fitaom-pivavahana izay hotarihan'ny reto ray aman-dreny ara-pinoana eo anivon'ny fiangonana efatra tota ireto raha ny zavatra tazana ety moa amin'izao fotoana izao dia nanaraka ny toromarika ny rehetra samy misalotra ny fanamiana fotsy ny akamaroany ny mpanotrina tazana eto ireo avy amin'ny fiangonana efatra lehibe eo ihany koa ireo avy amin'ny fiangonana zandriny izay manome voninahitra ihany koa izao fotoana izao ary tazana eto moa mazava ho azy ireo olo-manakaza samihafa hatramin'ny filoham-pirenena teo aloha eo ihany koa ireo tompon'andraikitra ara-panjakana samihafa ny eo anivon'ny fiangonana ary inoana fa hitondra vokatsoa ho an'ny firenentsika izao fitaom-pivavahana izay atrehantsika izao anomboka ny fotoana mpiangoka anao ao anatin'izany hoe fitaom-pivavahana iraisam-pinoana hitrontronam-bavaka ny firenena izany izahay eto anivon'ny televiziona malagasy araha ho ary tompoko. Riavana irosona ao anatin'ny fanampam-pivavahana isika dia averina ihany maka ny toerany moa ny mpanao gazety isika tsy raha avy ihany koa fa manana ny toerantsika eny amin'ny toerany eny dia manaraka izay lamina entin'ireo tompon'andraikitra samihafa dia manasa antsika hitsangana riavana eo mpandraisana n'ireo ray aman-dreny filoham-piangonana avy ao amin'ny FFKM.
Vahoaka Malagasy ry kristiana malala vory atao ankehitriny. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Mampiray atsika ary mampiombona atsika indrindra amin'izao fotoana izao. Eto amin'ity toerana izay hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra ty anio. Ny antony dia satria mahatsiaro isika fa tena iray, vahoaka iray eto amin'ity tanindrazantsika ity. Ao ireo niaram-boina vokatry ny etraketraka maro samihafa ka dia tonga etsika iara-mbavaka ifampahery ao anatin'izany ka dia rariny loatra raha hanome voninahitra n'Andriamanitra isika manome antsika izao fotoana izao fa indrindra ihany koa iombam-bavaka ao anatin'izany. Koa dia ampitomboina aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Zao dia iaraka andreny vakitenin'ny salamo fa 300 isika. Ny salamo fa 300 raha toa ka misy fandarany an-tananao dia afaka miara-mamaky izany isika. Anaty atsara-pahoriana aho no miantso anao ry Tompo. Mba eno Tompo aho izany feoko, ho tandry ny sofinao aneny feoko maraina. Raha mitsikilo eloko ianao ry Tompo, iza moa no hatanty Tompo? Kanefa aminao ny famelahana mba hanajan'ny olona anao. Ko manantena mafy ny Tompo aho, sady matoko ny teniny. Miandry ny Tompo aho, manoatra no mpiambina miandry ny maraina. Eny, manoatra ny mpiambina miandry ny maraina, no aoka itokiny vahoaka Israely ny Tompo, satria ny fitiavana no amin'ny Tompo, ary koa ny fanavotana tsy hitalany. Eny, izy no nanavitra ny vahoaka Israely, ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Amen. Iara-iombavaka sika tompoko. Ry Tompoandriamanitra, mpahefa ny zava-rehetra, misaotra anao izahay, mankalaza sy manome voninahitra anao izahay, fa Andriamanitra tsy toy ianao. Ianao no mpandahatra ny fiaina zao tontolo zao, ary tsy diso anjara amin'izany izahay, fa vory eto amin'ity toerana ity, no ny famindramponao, no ny fahasoavanao, no ny antony izay efa nentinay ambavaka teo anatrehanao, dia mba hifampahery ary hamelona fanantenana vaovao ao ampony ny vahoaka. Tompo, misaotra anao izahay fa fantatra efa Andriamanitra miasa ianao, ary Andriamanitra tsy mahafoy anay na ao anatin'ny ady sarotra sy ny manahirana indrindra azy, satria izany ny toetra anao ry Andriamanitra. Koa dia mankalaza midera ary manome voninahitra anao, dia mbola mametraka eo aminao ihany koa, satria Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ianao, mba iasanao mahery eto amin'ity toerana ity, ka ny fanahinao masina itsilo sy hanazava ny fosiny fanahinay, amantaranay ny sitraponao, zay mety tsy hakasitrahana indrindra, fa izany ihany no antoky ny fahombiazana, ny antoky ny fanavaozana, ary indrindra ny fahatsarana rehetra antenainay. Dia tonononay izany vavaka izany, amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy Tompo isaorana sy mpamonjy anay. Amen. Eo am-pijoroana ihany, andesika iaraka anatratra ny hira, miantra ny firenena, araky nitatsika ao anaty fandarana izany.
mivavaksika anatona ny tompo angataka ny famelan-keloka avy aminy satria isika olombelona dia tsy mahay mankatoa ny didiny ary tsy afaka tanteraka iza no ny hevitra mampisaraka atsika aminy raha mbola eo ny fahotantsika. Ko iaraka iompo isika angataka fifonana ary angata-pamelana ho antsika, ho an'ny firenentsika, ho an'ny vahoaka malagasy manontolo hivavaka isika. Ry Andriamanitra rahaina eo, ianao ilay tompon'ny tantara sy Andriamanitry ny fiadanana. Amin'izao andro ahitana fanakorontanana, tsao, tahotra, fisarambazana ary fisalasalana eo amin'ny fiarahamonina izao, dia matsiaro izahay fa manana ny raikitra ao anatin'izany, ary indrindra matsiaro ihany koa fa vokatry ny angom-ponay olombelona ampodisy toerana no ny avinavo ny ponay dia tonga amin'izany ny fiainana ankehitriny. Fantatra efa Andriamanitra tsy makasitraka izany ianao, ary Andriamanitra te amenay ny fahatsarana sy ny fiadananao rehetra. Ko mifona aminao zay ry Tompo, mahamindrafo aminay, mamindrafo amin'ny firenenay, mamindrafo amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Esory aminay ny fanahy mampelitahotra sy tebiteby, ny lainga sy ny fanambakana, ny tetika rehetra izay mikendre ampifandrafy ny zanaky ny firenenay. Tompo, fantatra efa marary izany ny fonao, tsy akasitrahanao izany, fa izany indrindra no nahafatesan'i Jesosy Kristy, mba hahatonga anay koa hahita lalam-baovao indray hiverenanay sy havananay aminao ry Tompo. Ko esory mampalalaviro anay ny elokay, indrindra anatin'izao fiombonam-bavaka izao, mba tsisy hevitra mpisaraka anay aminao, ary indrindra tsisy hevitra mpisaraka anay samy izahay ihany koa. Dia meo anay ny fofony kanetry tena, meo anay ny fofony kandray ny sitraponao. Mangataka izany izahay noho ny andrafo sy ny fahasoavana ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry Ava, izay manome toky antsika, fa tsy Andriamanitra manampitsofina fa vonin-k'Andriamanitra ny fifonana sy ny fangataham-pamelana avy amintsika ny Tompo. Fa hoy ny tenin'ny soratra masina, sambatra izay voavela heloka ary voasarona ny fahotany, ny Tompo ane amindra fo amintsika. Amen. Ankehitriny ry Ava, dia hiomana isika andre ny tenin'Andriamanitra izay vakiana eto amintsika ihany koa. Ka dia hiomanantsika mpanahy amin'izany, irahantsika mihira ao amin'ny fandaharana araka ny eo amin'ny hitantsika hoe Andriamanitra Tompo, milohany enotsika ny famakiana ny soratra masina. Mipetraka isika rehetra Tompo.
dia orentsika ny tenin'Andriamanitra zany dia ho hitatsika ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko fahafito, andininy faharoa amby folo B ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Ho tohizatsika ao amin'ny epistiliny soratan'i Paolo ao amin'ny Efesianina. Efesianina toko fahaenina, andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Efesianina toko fahaenina, andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Ary ho faranatsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jolay. Jolay toko fahaenina amby folo, ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tantara faharoa toko fahafito, andininy faharoa amby folo B. Efa riko ny vavakao, ary efa voafitoko ho trano fananteratsorona ho ahy ity fitoerana ity. Mety hampikatona ny lanitra ka tsisy ranonorana latsaka. Mety hibaiko ny valala handravany tany aho, na mety handefa areti-mandringana hamelo ny vahoakako. Kanefa raha amin'izay no avy anetitena ny vahoakako, izay antsoana ny anarako ka hivavaka sy hitady ahy, ary hiala amin'ny toe-dratsiny, dia hiaino avy any an-danitra aho ka hamela ny fahotany ary hanasitrana ny taniny. Noho ianareo tafaray ao amin'ny tompo dia matanjaha ombany herin'ny tsy izao misy ny olana ara-teknika kely moa zany eo amin'ny fampitanany feo, zany hoe ny micro izay ampiasain'ny mpamaky teny ao anatin'izany rehetrarehetra izany, anefa dia mieno ary mianoka ao anatin'izany hoe fitompivavahana iraisam-pinoana izany ny mpanotrina ary inona fa manaraka izao ihany koa ianareo izay manaraka mivantana ny fampitana eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny zao maraina izao. Fehikibonareo ny rary no tafio ho toy ny akanjo vy fiarovatratra, ny fahavonona kitoro ny vaovao mahafaly mampiavana no ataovy toy ny kiraro eny an-tongotrareo. Tany lalandava ny finoana toy ny apinga azoanareo mamono ny zanatsipika mirehitra rehetra alefa ny lay ratsy. Raisy ny famonjena ho toy ny satroka fiarovan-doha, ary raisy ny tenin'Andriamanitra ho toy ny sabatra omeny fanahy masina. Mivavahatrany ary mangataha ny fanampian'Andriamanitra amin'izany. Eny, mivavaha mandrakariva arak'izay anaitana ny fanahy masina anareo. Miambena sy mazotohatrany mba hatongavana amin'io tanjon'io, ary dia mivavaha ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Ho vakitsika eo mpitsanganana ny filazantsara. Jolay toko fahaenina amby folo, andininy fahatelo amby telopolo. Izany ny voalazako taminareo mba hanananareo fiadanana amin'ny firaisanamiko. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa maheriza fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Isaorantsika Andriamanitra mbola miteny amintsika ary tombony ho antsika tongeto zany ankehitriny ao anatin'izao fotoana ifankahirezantsika manoloana ny tranga, ny kendry, ny animba, ny andrava
mihery mampifandraitsika amin'izy tompo fa isika tokoa tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mimpanjaka an'izao famaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra isaorantsika ny mpanompony izay nitondra namaky ny teny soratra masina tamintsika teo dia ny pastora Randrianirina sy Lofson Gilbert avy eo amin'ny fiangonana luteranina malagasy. Zao isika riavana dia iomana andray ny hafatra izay ampitonay ny tompony mpanompony ka milohan'izany dia anao ny hira izay efa nomanin'izy ireo ny atokopira Tanora Masiny Taosy ka dia menanareo ny sehatra mipetraka isika rehetra tompoko. Itinusi malala na iti mangataka aminao zahay Kristi vaureni ulana esuri ira faturana zay mbola mandefitrana iray aminao anawane iti Madagascar iti Jesus io miangavy anao rezay vonjeureriray misedra olana iti nosy malalana iti mangataka aminao zahay Kristi vaureni ulana esuri ira faturana zay mbola manefitrana iray aminao anawane iti Madagascar iti Jesus io miangavy anao rezay vonjereriray famiainao anatiny sa rotrasiny fijaliana zirefefarerakina nisy fahorian'izahay manjaka tokony asarisata nasiny aratsina mifonare mamela itinusinay misedra ulana itinusi malalana iti mangataka aminao zahay Kristi vahaureni ulana esuri ira faturana zay mbola manefitranay iray aminao anawane iti Madagascar iti Jesus io miangavy anao rezay vonjereriray
isa rotra sy ny fijaliana zirafefarerakina nisy fahondriany zahay manjaka tokony asany satana sy ny aratsina ao anatin'izany fanetanana amin'ny hira filazantsara ny tanora masina itosy izany dia mianoka tanteraka hatrany ao anatin'ny fanompompivavahana iraisam-pinoana izay iarahana amin'ny FFKM isika eto amin'ny tokotany malalaka manoloana ny lapan'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra. Tompo ampitoana amintsika teny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amen. Azo lazay no fotoana manjombona indrindra amin'ny fiainantsika firenena malagasy ty fotoana hitrotrontsika mambavaka azy ty satria ao anatin'ny ady izay hamonona ny zanaka malagasy amin'ny fomba hafahafa mba tsy tenenana mihoatra noho izay. Efesiana toko fahenina ny 2:12 no ten'Andriamanitra torina amintsika riavana. Efesiana toko fahenina ny 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny mpanjaka zao fahamazinan'izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny mpanjaka zao fahamazinan'izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ny olona any amin'ny afo be tsy mila sofa azy tsony. Ny olona any amin'ny pôle nord tsy mila inona, tsy mila jus glacé fa malagasy mila mivavaka. Naiza lehanao mivavaka amin'ny malagasy amin'ny toe-javatra rehetra ary niza samy teny daholo tsika malagasy manao hoe isaoran'Andriamanitra lehibe rehefa misy zavatra zay eo anatsika. Eto ry havana lazaina hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha. Le tolona teneny eto zany dia tena raha miaramila izy ty ady mifanatrika korakora fa tsy mifampitazan-davitra na mifampitazatazana zay mifampiantso fotsiny eny alavitra eny. Ka ny ambarany eto dia tena asa maizina sy ny devoly zay mipetraka ho mpanelanelana eo amin'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona zay mpivavaka. Izy ny manelingelina eo. Voalaza amin'ny Efesiana toko 1 ao hoe any ambony sy mifeh an'ireo devoly sy ny asa maizina ireo Jesosy Kristy Tompo efa any an-danitra izy fa le vavaka ilay zavatra ataontsika ety ambonin'ny tany elingelen'ny devoly arak'izay azo atao. Tsy hoe sanatry Andriamanitra no mitolona amin'ny devoly tsy mifandanja zany hery zany fa isika no miaina kosa ao anatin'izany toe-javatra zany. Ndeha riavana ho jerentsika inona ny tetikadin'ny devoly ao anatin'izany ady sy tolona izany. Eo amin'ny 9:112 eo amin'ny 9:112 dia zao ny teneniny hoe tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba hazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, mba hazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly na ny afetsen'ny devoly ihany koa ny tena ampiasaina eo. Le fanangolena na afetsena amin'ny teny grika dia lazainy hoe méthode. Zany hoe misy méthode mipetrapetraka mihitsy zany ataon'ny devoly hanimbana amin'ny tana ary anoendrazana fahamarinana pahany sy fandrika maro samihafa hamitana ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra
anankiray amin'ny tetikadiny devoly zany ahoana ny fomba azahoana mamitaka ny olona ary tena tetikady na méthode tena mipetrapetraka zanak'amely zany. Ny tetikady faharoa ataon'ny devoly dia amin'ny andininy faharoambin'ny folo eo la efa nifidiana teo iny fa isika tsy mitolona amin'ny nofo-mandra fa mifanapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao famaizinan zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Rehefa maheno an'izany tsika riavana dia izy rehetrarehetra devoly sy ny asa maizina rehetrarehetra misy firindrana ny zavatra ataony miara-mietsika daholo izy rehetrarehetra ary zany le atao famelezana voarindra atako organise eo izy nareo miaramila miomana izy manatrika ny zavatra rehetrarehetra ahafahana manapodika an'izany fiainana zanak'Andriamanitra izany. Ary sika rehetra dia aentanina sy aprisihana handray ny fiadin'Andriamanitra amin'izany fiatrena famelezana voarindra izany. Efa nipetraka teo ilay méthode tetikady ampiasain'ny devoly ary mihetsika ray manontolo izy manetsika ny olona rehetrarehetra amin'ny toerana rehetrarehetra reny hitatsika izay voalaza ny soratra masina ireny. Ny tetikady fahatelo ampiasain'ny devoly dia le hoe amin'ny andro mahaory le voavaky tamintsika teo ahafahatra nareo amin'ny andro mahaory. Lay fotoan-tsarotra zany famelezan'ny devoly ile andro mahaory io zany hoe miakatra ambony ny herin'ny fakapanahy, miakatra ambony ny fizahanttoetra, miakatra ambony ny atim-panahy, miakatra ambony ny fahasairanana, miakatra ambony ny zavatra rehetrarehetra mampisy an'izany fahoriana sy fampahoriana eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Karaha te andresy ny herin'ny maizina sika dia ny mijoro ny manohitra ary mifahatra manoloana an'izany paikady izany. Santionany ihany ireo voalaza ny Efesiana toko fahaenina le méthode ampiasainy, le famelezana voarindra ampiasainy ary le fisafidianana ny andro mahaory mihitsy azahoana manozongozona an'izany folotsika izany. Fa inona ny paikady miaramila voalaza ny Efesiana neto amin'ny andiny toy ny toko fahaenina ity izay ampirisihana ny kristianina. Tsika moa misy karazany telo, misy miaramila tena miaramila tsotra fotsiny, miaramila ny tany, misy miaramila ny Kristy, ary misy sady miaramila ny tany, miaramila ny Kristy ohatra ny sasany. Ndeha aroa jerentsika inona ny paikady miaramila eto. Voalohany, tovozy ao amin'Andriamanitra ny hery eo amin'ny andininy fahafolo eo, tovozy ao amin'Andriamanitra ny hery. Farany maherezo ao amin'ny tompo sy amin'ny hery ny faherezana. Rehefa hiady riavana indraindray mijery hoe firy mibalako, inona ny fitaovana ampiasaiko, azahoaiza ny hery ny fahavalo. Ary Jesosy dia miteny izany mihitsy, raha manana miaramila ray alina ianao ka miady amin'ny roa alina mandiny aloha mipetraha, mieritrereta tsara. Fa ny lehibe indrindra amin'ny ampianarany Efesiana eto dia le hoe tovozy ao amin'Andriamanitra ny herinao. Tsy ny hery sy ny tanjak'olombelona akory no andresenao ny asan'ny maizina, fa mila vavaka io, mila vavaka io ary mila ny ten'Andriamanitra io hitarika atsika ho amin'izany. Tovozy eo amin'ny Andriamanitra ny herinao. Ny faharoa, tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra io andininy faraika ambin'ny folo eo. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra dia mbola piny ihany koa ry amin'ny andininy anankiray ery hoe raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra. Lay tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra misy lista be dia be ao, any amin'ny satroka, any amin'ny fiaritratra, ny apinga, ny sabatra, ny kiraro sy ny sisa, fiadina dolodolo rehetrarehetra eny. Ary misy fiadina tsisy ao dia ny any an-damosina. Rehefa jerenareo tsara daholo izy rehetrarehetra, ny ao an-damosina tsy mandrosira eo ane memorana eo tsy misy fiadina napetraka mihitsy ao an-damosina ao, fa vao mamelamosina ianao dia resaka hafa mivalina izay maty ny fahavalo ianao. Fa tsy maintsy miatrika ianao, tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra. Ka tsy misy fantenana akory, re fiadina ireny anahako rety ihany, tsy misy hoe inona no ampiasaina, fa entina ampiasaina daholy reo nomen'Andriamanitra antsika ireo. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra. Ny fahatelo eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo eo, fantaro ny tena fahavalo. Devoly ravana amin'ny fahavalo, ny asa maizina amin'ny fahavalo, ny manahirana lasa sika samy malagasy, sika samy olombelona ny fanangana ao fahavalo, lasa sika ny famono noho ny asa maizina. Ary ny tetikady ambony indrindra ataon'ny devoly dia ny tsy afantaranao fa ao izy, ny tsy afantaranao fa miasa izy,
ny tsy alalanao mihitsy fa izy manetsika an'izany rehetrarehetra zany dia mampiady atsika mianakavy fantaro ny tena fahavalo fa tsy ny olona fa ny hery-maizina ny fahavalo mba tsy hifandripaka eto isika mianakavy. Fa ny fahaefatra amin'ity paikady miaramila mbaran'ny Efesiana toko fahenina ty dia amin'ny 9:10 sy ny 4:10. Ary noho izany raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba hazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Dia mitoy eo ny listy ny fiadina. Ny ambaran'izany ry havana, tsy mitaza-potsintsika, tsy milefa fotsintsika, tsy miraviravin-tanantsika, tsy mangovotra loalikitsika, tsy milefa mandositra isika, tsy mitaza-potsiny na milefa fa miady mitsoratra amin'ny farany, tsy avelatsika anjaka eto ny devoly, tsy avelatsika anjaka eto ny asa maizina. Efa any Jesosy ity Madagasikara ity, ary tsarotsika ny tenin'ny ranavalina faharoa hoe omeko any Kristy Madagasikara. Fa keo ny tantara fa misy an'izany any. Isika izay mahay ny tantara amin'ny Madagasikara, tsy mitaza-potsintsika fa mila manohitra, ary zay no ahafahantsika mahafahatra zany hoe mijoro tsara ao anatin'izany. Fa paikady fahadimy, paikady miaramila amintsika kristianina miatrika ny asan'ny devoly dia ny hoe eo amin'ny 9:20. Ary mivavaha mandrakarivo amin'ny fanahy masina amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miembena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra. Le mivavaka mandrakarivo io adininy olona eo, le mivavaka mandrakarivo. Tany a Suisse ndray mandoana misy Malgache any psychiatre dia niresaka izay dia hoy izy hoe za mba mitsiritra manan-karena any Suisse, milamina any Suisse, madio any Suisse, tsara ny rehetrarehetra any. Dia hoy izy hoe zay ny fahitanao azy pasteur président, fa milaza aminao fa reo mamelona anay, reo manan-karena tsy mivavaka reo mamelona anay, makaty amin'ny psychiatre reo volana mandehandeha reo. Raha tsy mivavaka toboko, iza milaza aminao fa mora niatrika zao fiainana zao. Ary le olona amin'izao fotoana izao dia lasa ohatran'ny robot mandeha fotsiny eny sisa. Ary zay makivy ny olona ny firenena-dehibe, dia zay mahatonga ny olona sasany mitondra tamobila mitatatata be ny feoany, mitondra moto maneny be ny feoany, satria misy tabataba mafy be ampanginana ao anatin'ny sainy ao. Zay mahatonga ny olona sasany hoe tsy mahay matorina tsy alefa mafy be ny zavatra rehetrarehetra, satria misy tabataba ao anatin'ny fony ao. Mivavaha mandrakarivo, mivavaha mandrakarivo. Io ny ekinantsika amin'ny tompo, io no izay tsika mampiasa reny fiadina rehetrarehetra eny. Ary aza adinoana ilay zavatra izay nataon'ny Christophe Colomb teny ambony sambo. Nanontany satria mba misy fanalan'andro eny fa mbola tsiny eny ambony sambo eny. Nareo very zalahy mahay manangana atody, le atody zany atsangany ambony latabatra. Zany ve raha Kristy mety a? Mety zany hoy izy. Tsy mety zany, tsy maintsy menjera ny atody. Karaha mety dia ahoana? Andramo arara. Nalainy le atody dia nikapohany kely amin'le misy sambrahera iny, dia natsanga ty ambony latabatra. Dia hoy ry zalahy, ay ve zany fotsiny e? Hoy Christophe, zany fa tsy hainao. Zany fotsiny fa tsy hainao. Ary zay le mivavaka zay, mivavaka fotsiny dia mandresy. Le mivavaka zay misy dikany zay, tena fiainana zay, tena fandreseny zay. Ary naoviana, tsy zavatra maivana, zany mivavaka zany, mivavaha mandrakarivo, mivavaha ka aza mitsatra. Iny zavatra anankiray iny ho Jesosy dia tsy resinao raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadian-kanina. Misy dikany zay ry havana. Ary mampahery antsika zany eo amin'ny toe-javatra rehetrarehetra zay atrehantsika. Nandalo fotoan-tsarotra amin'ny tantaran'ity akoho anankiray teo am-pikotrehana. Nanantena tokoa izy fa azo taranaka tsy ela, kotrika atody zany le akoho. Nanantena izy. Dia nisy oram-baratra tampoka namelony ray andro. Potika ny fanantenany satria vaky daholo reo atodiny zay ny heveriny fa taranaka mba tokony hiangana. Ranomaso rezao, ranomaso rezao. Dia nandalo le sokatra namany teo tanàna teo. Gaga izy tamin'ity ranomasony ity akoho. Fa inona mampitomany anao re akoho? Dia namany le reny akoho hoe rava tanteraka no aviko. Tsisy fanantenana intsony aho. Zao sisa navelany oram-baratra, akorana atody. Tsy mba manana zohy faly ve aho, tsy mba manana sitraka zany fahasoavany zavatra, tsy rariny e. Dia hoy sokatra zakivy ianao. Fa ny tsy rariny atrehanao anio, ny tsy zakanao androany, mbolo meny ny tompo lalany ianao amin'ny ho avy.
masoandro milentika androany mbola iposaka rapitsy ny rambaratra ny latsaka androany mbola masoandro mibalika rapitsy mijoro ianao ny sento le reny ako so ihany ny sokatra nandalo ka nampitraka azy misy reny ako veto mandalo fasairanana misy sokatra veto ampahery andry zareo etsika mianakavy fa isika tsy mitolona amin'ny nofo-mandra fa fanapahana sy ny fanjakana sy ny fanjakana mpanjaka an'izao famazina an'izao dia ny fanaharatsy eny amin'ny rivotra ry voaka malagasy ry kristianina mpianakavy ny finoana mandalo fotoan-tsarotra isika tsisy miravoravo tanana eto ny sokatra sy ny reny akoa raha mahay mifampahery nahoana moa isika no iravoravo tanana eo natrehany zany mahireza amin'ny herin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany amen. Isaorantsika ny tompo ry havana ny amin'izany afatra nampitondray ny mpanompony izany mitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika teo moa dia Andriamatoa zaka ny mampianina mpitandrina filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mazava ny afatra, mazava ny antso, fapetrao ihany koa fanontaniana. Kristiana natao mangana fotsiny ve? Hiaro tena fotsiny ve? Fa aucune teny soratra masina hoe raisy ny fedina dia ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy fa natao andrava mihitsy koa ny hery izay mandrava ny fifandraisana sy mazanak'Andriamanitra antsika izany no ampisitsika ankehitriny ary mbola anakitsako izany afatra rehetra izany ka dia isorantsika misy ny zanatsika anao hira dia tsy izany fa ny gropy ny avo ka dia mena azy ny sehatra mankataka anao rahalahy. Efa nandalo teo daholo reo fahoriana sy fijaliana fa toa tsy mataitra intsonja fantrana sy tsy fisina fizamboly tia mijoro atrano satria ny Andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kitona na ino kiatra izao mbola traka na isesisesy ameliay azany ady sa hoe fazatra ny afony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda ho porofo izany fizao de mpanompo efa vita setra. Filohan'ny FJKM ny pastora zaka Andriamampianina izay mitondra ny afatra Andriamanitra tao anatin'izay toriteny izay. Lasa nandao ihany koa reo olonakaiky ny fo hoe sorina tamiko avokoa zahay kely mba fananako izao mbola tiany mijoro atrano satria ny Andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany
na ino kitona na ino na iatra zao mbola itraka na isesisesy amiliay azany ady zao efa zatra ny afony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporofo izany vizan de mpanompo efa vita setra na ino nitona na ino kiatra zao mbola itraka na isesisesy amiliay azany ady zao efa zatra ny afony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporofo izany vizan de mpanompo efa vita setra oporofo izany zao de mpanompo efa vita setra mitoy noy fitaopovavahana izay tanterahana eto amin'ny tokotany malalaka manoloana ny lapan'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra mianika ao anatin'ny fitaopovavahana iraisam-pinoana isika tamin'izay ira fampatsevana antom-pisina lehibe izay iara hitsangana isika anambara ny fekem-pinoana apôstôlika imbona antsika amin'ny kristianina manerana izao tontolo izao ity izao minan'Andriamanitra raitsy toa nahary ny lanitra sy ny tany izao mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokona tompontsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virgine nijaly tamin'ny andro ny Ponty Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana maty dia nalevina nidina tamin'ny toerany maty nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo niakatra any an-danitra ary mipetraka avan'Andriamanitra raitsy toa ary ho avy tsara velona sy maty izao mino ny fanahy masina fiangoana masina maneran'izao rehetra izao ny fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny vatanao velona ary ny fiaina mandrakizay amen zao dia roso amin'ny ranom-bavaka isika hitarika antsika amin'izany ny monseigneur Raoelson Jean de Dieu avy eo amin'ny ekara ary ny setry ny ranom-bavaka moa dia araky nitatsika ny hoe raha eo mamindra fo ianao mpamela heloka mba raisoreny vavaka ay Vavaka isika riavana ho an'ny firenena sy mivahoaka malagasy ary Andriamanitra aloharan'ny fiainana sy ny fiadanana taio i Madagascar sy ny vahoakanao esory eo am-ponay ny fankahalana ny fialonana ny fitiavam-bola tafahoatra ny kolikoly ary ny herisetra izay mandrava fihavanana sy manimba ny fiaram-pirenena ampianaro izay ahatsiaro fa ny aina no asina lehibe indrindra tsy misy arena vola fahefana na tombontsoa mendrika anolona ny ain'olona avozy eo am-pony malagasy rehetra ny sotoavina navelona ny razana ny fihavanana ny fanajana ny fampitsonjovana ary ny fitiavana ny aina aoka ny tahotra tsy andrisy anay fa ny fahamarinana sy ny fahanentanana no anjaka raio amindra fonana
Hivavaka sika riavana ho an'ireo niarambona sy ny fianakaviany. Ary Andriamanitra pampionina ankininay aminao ireo rehetra nalainan-keriny, ireo mbola tsy tapopoka, ireo naratra ary ireo namony ainy no nierisetra. Raiso amin'ny fiadananao ireo nodomandry, ampionony ireo ray aman-dreny, vady aman-janaka ary havana mitomany. Fantatrao ny ranomasy sy ny fangiry firiny, fantatra koa ny tahotra sy ny tebiteby izay iainan'izy ireo isan'andro. Miehoery izy ireo mba tsy ho resin'ny ankiviana, ary meo fanantenana vaovao ahafahany manohy ny fiainana. Ampianaro izay rehetra hijoro eo anilan'ny ory, hizara ny alahelony, hatsapan'izy ireo fa tsy rery izy ireo. Raha eo mpamedra foiana, mpamela eloka, hivavaka sika riavana ho an'ireo manao herisetra sy mamono olona. Ry Andriamanitra be famindram-po, tsaronay eo anatrianao reo olona voafandriky ny faharatsiana ka lasa ankeriny, mpamono olona ary mpandrava fenan'olona. Fantatray fa tsy sitraka ao ny fahafatesan'ny mpanota, fa ny bebany sy ny avelolazy. Koa kasiony fony, isory eo anatiny ny abibiana sy ny fankalana. Sokafony sainy ahatakatra, fa ny aina rehetra dia masina. Ary izay mandatsaka ran'olona dia mandratra ny fianakaviany, mandratra ny fireneny, ary manohitra n'Andriamanitra, lay paharo ny tompon'ny aina. Engany izy ireo hibebaka marina, ametraka amin'ny fitaovam-piadiana sy ny herisetra, amerina izay nalaina, angataka famelan-keloka, ary hiverina amin'ny lala ny fahamarinana sy ny fihavanana. Aoka ny ranalatsaka eto amin'ny tanindrazanay tsy iantso valifaty, fa iantso fahamarinana, iantso fibebahana ary ny fanavozana ny fo. Raha eo mpamedra foiana, famela eloka, hivavaka sika riavana ho an'ireo tompon'andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana. Ary Andriamanitra loharan'ny fahendrenao, tario ireo mpitondra ny firenena, ireo mpanao lalàna, ny mpitsara, ny mpanao famotorana, ny mpitandro ny filaminana, ary izay rehetra mendraikitra ny fiarovana amin'ny vahoaka. Meo fahendrena sy fahitsiana izy ireo, ampio hanompo marina fa tsy ny tombotsoany. Arovy amin'ny kolikoly sy ny tahotra izy ireo. Meo herim-po ampanjaka ny rariny sy hiaro ny aina ary mifamendrehan'ny olombelona. Ataovy azo fitokisana indray eo mason'ny vahoaka ny asan'izy ireo, mba hiorina amin'ny fahamarinana sy mangarahara ny fiarahamonina. Tahikoa ny fianakaviany izay miara-mitondra ny vesatry ny andraikitra sahaniny izy ireo. Raha eo mpamedra foiana, mpamela eloka, maraisore mivavaka. Hivavaka sika riavana ho an'ny tanora sy ny taranaka ho avy. Ry ray be fitiavanao, atolotra ianao ny tanora malagasy. Arovy izy ireo tsy voasariky ny herisetra, ny fidorohana zava-mahadomelona, ny fitiavam-bola maloto ary ny asa ratsy. Meo fanabeazana tsara, asa mendrika ary fanantenana. Ampino ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny fiangonana ary ny fiarahamonina anabe azy ireo amin'ny fahamarinana sy amaro toetra ary ny fanajana ny aina.
ataovy mpanorona fihavanana sy mpitondra fanantenana ho an'ny firenena izy ireo. Raha io pamindra foiana pamela eloka barasore ivavaka sika ry havana ho antsika rehetra. Ry Andriamanitra rain'ny olombelona rehetra ao, aza vela izatra amin'ny herisetra zahay, aza vela anaiky ny ratsy ho toy ny zavatra mahazatra. Ampianary zahay hiaro ny aina, ampianary zahay hitenony marina, anampy ny marefo, ary hijoro miaraka amin'ireo hiarany tsirariny. Ataovy samy ahatsiaro zahay fampiralasy mpianakavy ao anatin'ny firenena iray. Engane ny fitiavana andresy ny fankalana, ny famelan-keloka andresy ny valifaty, ny famarinana andresy ny laingy, ary ny fiadanana andresy ny herisetra. Aoka i Madagasikara ho tanin-drazana anjakan'ny rariny, ny fihavanana ary ny fanajana ny asin'ny aina. Zany rehetra zany no angatahanay ampanantenana sy ampinoana amin'ny anaranao, ry Andriamanitra loharanony fiainana. Raha io pamindra foiana pamela eloka barasore ivavaka. Ry Andriamanitra ray be famindram-po, eno ny fitalohonay amin'izao andro fisaonana sy fibebahana izao. Avozo ny fonay tsirairay, ampitombo eo aminay ny fanajana ny asin'ny aina, ary meo herim-po zahay hijoro vavolombelona ny fahamarina, ny fihavanana ary ny fiadanana. Taio i Madagasikara, esory amin'ny tanindrazanay ny herisetra, ny fakanan-keriny, ny famonon'olona, ny tahotra ary ny tsirarina. Ataovy firenena tiany marina sy manajo ny aina, ary mikatsaka mandrakariva ny fiombonana izahay. Engane ny fananao masina hitarika ny mpitondra, anamafy ny mpitandro filaminana, ampionona ireo trapahoriana, ampibebaka ireo manao ratsy, ary navao ny fony vahoaka malagasy no manontolo. Izany rehetra zany no angatahanay aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjy anay. Amen. Ary ankehitriny ampinoana sy ampatokiana ry havana, dia aoka isika hiaraka hivavaka amin'ilay vavaka nampianarin'ny tompontsika manao hoe: rainay any an-danitra, ho amin'ny masinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny anina sahazanay, avelao ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza vela ho azo ny fakapanazay, fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana tompoko. Isaorantsika Andriamanitra, mampahery antsika ao anatin'ny fotoan-tsarotra indrindra diavy ny fiainantsika olombelona. Fikasan'Andriamanitra ry havako dia mazava, fa hoy ny teny soratra masina: fa asan'Andriamanitra isika, izy no nahary antsika ho tafaray amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara izay vohoman'Andriamanitra raha teo ho totosaintsika amin'ny fiainantsika. Fikasan'Andriamanitra hatrany am-boalohany izany. Anjara antsika ny manandratra avy izany, maneho fa mbola azo atsaraina, mbola misy fanantenana azo fikirana eto amin'ity fiainana ity, ary indrindra misy hery mbola meny tompo antsika afahana manohitra ny asa maizina sy ny devola rehetra, fa tsy ho resy tsy miady na ho vangony fotsiny toy izao ny fiainantsika olombelona.
efa miroso any amin'ny vanim-potoana faraparany isika amin'izao fotoam-bavaka izao. Koa irayntsika ny hira ny eo akaikinao ry iray mbola mafisatsika ihany zany fa izy tompo ihany no azontsika anteherany eto amin'ity fiainana ity. Tsangana isika andray ny tsodrano dia ny tsodrano izay tonontsika amin'ny anaran'ilay tompo. Lay Andriamanitra loharan'ny fiadanana anie, ahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy, ka arovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro evin'i Jesosy Kristy tompontsika, fa mitana ny tokony men'Andriamanitra izay miantso anareo ka hoefainy izany. Amen. Mazo toerana tompo. Zao ry havana dia efa tojo amin'ny fotoana famaranana isika. Noho izany dia tsy hainy tsy hanatitra fisaorana. Voalohany dia mbola mafisitsika ny fisauran'Andriamanitra antony izao fotoan-dehibe izao. Ho azy tokoa ny voninahitra ho antsika ny fiadanana. Manaraka izany dia misaotra indrindrindrindra izay rehetra nanao sy nalavorary izao fotoana izao. Isaorana reto filoham-piangonana mpiray asa amin'ny fanompona ao anatin'izany. Isaorana avokoa ianareo mpitondra fivavahana miombavaka eto ihany koa, ary ianareo mpiara-manompo rehetra amin'izany sehatra sy sany andrany tompo izany. Isaorana ihany koa ianareo fitondram-panjakana eo ambany fitarihan'ny filoha dia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ianareo mpiara-miasa amin'ny rehetra mba ambady. Isaorana ianareo satria zava-dehibe izao fanotronana izao. Isaorana ihany koa izay rehetra nanafana ity fotoana ity, fa indrindra eo ianareo antokom-pihira iraky ny fiangonana ifampahery sy andrindra ao anatin'izany. Fa tsy adino isika olo-manan-kaja rehetra ihany koa sy vily sy miaramila tonga manatrika ity fotoana ity, fa eo ihany koa ny vahoaka rehetra tonga maro izay namaly ny antsona dia marina fa fotoana foihany azy no nanaovana izany. Isaorana avokoa isika rehetra. Tian'io ty moaraka ny fanambara
dia fotoana indrindra natao imbonam-bavaka ho an'ny firenena sy fampahirezana ireo namoniavana no ireo tranga maro mampalahelo. Ny tranga dia atao amin'ny firenentsika tatoato. Koa fotoana ihany koa ity irahantsika maneho fihavanana, fiombonana ary fankahirezana amin'ny fomba hita maso ireny avantsika ireny. Koa dia ao arin'ny fotoana anaovana ny hira fara dia ny zanahary eo tario ny tanindrazanay dia iroso amin'ny fanatanterahana izany isika. Meloha zany anefa riava dia tsy hainy tsy hitodika amintsika vahoaka malagasy manontolo araka ny afatra teo amin'ny toroteny, araka ny tonom-bavaka izay fanasandratra ho antsika rehetra teo dia toy izao no afatra fohy ho fanetahana antsika rehetra mba ho tony ka nalavitra ny mety ho tondromolotra sy hanalavitra ny valifaty sy ny toe-tsaina hifanararoatra ao anatin'izao fotoana izao. Ifampahery ihany koa ary mampahery ny havana izay ny aram-boina namoy ny aina ireo havana namoy ny tiana sy ireo nitondra ratra ary nitondra tebiteby sy mbola miaina ao anatin'izany vokatry ny asiparana ataon'ny fahavalon'Andriamanitra. Fa isika tokoa tsy mitolona amin'ny nofo fa amin'ny mpanjaka sy mifanjakan'ny aizina eto amin'ity zao tontolo zao ity. Manao antso ny fiangonana dia ny fiangonana antsona avokoa anohy ny vavaka ho an'ny firenena amin'ny fotoana rehetra fa indrindra amin'ny fotoam-piombonam-bavaka tanterahantsika. Koa engane manomboka zao alahady izao dia mba samy hanokana ny fotoana hivavaka manokana ho an'ity firenentsika ity isika. Riavana malala ry vahoaka malagasy fanararoatra tokoa ny fotoana toy izao anamafisana izany antso rehetra izany. Koa mino izahay fa tsy hanako anenevitra ny antso izany satria vahoaka mivavaka tokoa vahoaka malagasy ka na oviana na iza dia aneho isika fa marina ny tenin'Andriamanitra fa raha isika miara mitodika aminy araka le teny hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry teny ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia iainao any an-danitra ho ny tompo amela ny elony ary anasitrana ny tany. Tsy miova izany fa teny fampanantenana, teny fanomeza toky. Koa anjaranao no mandray ny anjara tandrifitsika tsirairay avy fa tsy Andriamanitra teny fotsiny Andriamanitra fa Andriamanitra manatanteraka ihany koa ny teny. Dia mba hitondra fahariana vaovao, fiainana sy fiarahamonina vaovao amin'ny tanindrazantsika ne izany rehetra izany. Riavana toja amin'ny fotoana amaranantsika izao fotoana izao isika koa mangataka antsika rehetra hiara hitsangana anandratra ny hira zanahary eo taio ny tanindrazanay. Premuta
fikarana araky ny fanambara riavana ny fotoanan'io dia fanehoana indrindra fimbonam-po amin'ireo avantsika izay niaram-boina midona-pahoriana niara-ny herisetra maro samihafa koa mangataka azy ireo mba yara itsanga azavady ay tonga amin'ny fotoana imbonam-po amin'ny reto avantsika reto isika ka anatanteraka izany ankehitriny ho fankahirezana azy ireo koa dia hidina anatoneny izahay ety ambony ary aorian'izay dia rehefa vita ny teny ifankahirezana dia misy ny hira ho tanterahan'ny koral ka mandritra izany fanangonana fanomezana ho an'ireo niarambona araka izay fandamiana izay ka dia roso amin'izany sika tompoko hidiny eny ambany araka izany ireo filoam-piangonana efatra mirahalahy ato amin'ny FFKM dia arahan'Andriamatoa filoha amin'ny fanavaozan'ny Repoblika mivady dia eo Andriamatoa Prime Ministre mivady ny filoha teo aloha ianareo membre ny gouvernement iaraka amin'izy ireo eny birao foibe FFKM ihany koa dia iaraka amin'ny zareo eny tanteraka izay famangina izay ampandroso anareo tompoko ianareo solitena ny androm-panjakana rehetra ihany koa dia tanteraka izany eny isika rehetra tsisy mihetsika ny ampitoerana riava malala ao amin'ny tompo mijoro tsanga malaina eto anaty-anareo izahay satria ny antony fanotonantsika eto dia fanaintainana fahoriana ary vokatra ny herisetra samihafa izay nitranga araky ny efa voatanisa teo niatra izany ianareo ary niatra taminareo izany koa tsy hay angina fotsiny satria tsy vitanteny fotsiny toy izao ka amin'ny anarany reto izay mijoro eo ny filoam-piangonana ary eo ihany koa ny filoha mpanjakana filoha fanavaozana sy miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy miara-mijoro hitondra ny teny fampaherezana satria fantatray fa ny teny dia mampitraka ny teny dia mampahery ary ny teny ihany koa dia mamelona fiainana vaovao nandao ny ava-malala ny nareo reo
niaran'ny fahoriana sy fangerifina ny fanaintainana ihany koa noho ny ratra ianareo ary indrindra mbola misy miaina ao anatin'ny tebiteby noho ny ororo samy hafa sofa misy ny tenin'Andriamanitra fa niavana izay nandao antsika tsy mandrakizay tsy akory ireny fa fiampitana ihany azy telo lalana ihany ireny ny fanaintainana izay miatra amin'ny vatana sy ny nofo dia soa ihany fa efa niara nitondra tamintsika tamin'izao ihany koa Jesosy satria efa nientiny teo amin'ny azy fijaliana ireny ary indrindrindra ny tebiteby sy ny ahy samy hafa izay mbola mikiky ny fiainana dia soa fa teny teny fampaherezana ary indrindra ny tenin'Andriamanitra mamelona fanantenana vaovao ary ny fanahy masina tokoa dia ilay fanampampionina fanampampahery izy ane hitondra fanasitranana hitondra fampiononana ary indrindra ampitraka ihany koa sy ampahery ao anatin'ny ady izay ohatria tsy irery ianareo fa miara-mijoro aminareo avokoa ny fiangonana ary indrindra ny vahoaka malagasy izy soloan'ilay tompon'andraikitra ara-panjakana manoloanareo ankehitriny ka dia ny teninay dia ny mampahery mampitraka ary mampionona ho an'ireo izay nilaozany avy aty ary raha ny fasitranana mirary hiverina indray amin'ny natanteraka ho an'ireo aramboina noho ny samihafa ka dia milaza izany ary manonona izany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy ilay mpampahery tompony lohan'ny fiangonana izany no teny hoetiretonatreanay toko fa dia mahereza tompoko ray aman-dreny ajaina filohan'ny fanavaozan'ny repoblikan'ny Madagascar sy anareo mpiara-miasa aminy indrindra gouvernemanta anareo rehetra izay manoloana ny fianakaviana tsy adino ihany koa ianareo ray aman-dreny am-panahy avy ao amin'ny FFKM sy ray aman-dreny am-panahy rehetra manotrona manome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'reto fianakaviana manoloana ankehitriny rakojavona vao maraina tokoa iboba omby malomaloka amin'ny sandratr'andro ivoimena malomaloka takariva ivilanandro ary raraka orambaratra i masoala rakotraizina tanteraka Madagasikara satria nahitany tsy fahita takany sy ny be nandrahokena tokoa ny fianakaviana maro tao ny nandao avana tao ny laozan'ny tapaka sy namana tao ny namoy zanaka zary tonga amin'ilay fitenenana manao hoe voafefy tsy posaka ve ny masoandro ny manjombonjombo nendrika ny tontolo izay jerena mafy tokoa raha mafy mangidy tokoa raha mangidy mafy ny fisarana manainy mangidy tompoko ny laingim-paraky mafaitra ny laingonambery vatry fa mangidy noho ny mangidy ary mafaitra noho ny mafaitra izao fahoriana miantra tamin'reto fianakaviana maro izay niaran'izao voina izao ototoravina toy ny dingadingana ny latsaham-baratra ny fianakaviana very fanantenana tanteraka mihitsy satria tao ireo zanaka izay nantenaina no nandao tsy satry na fitsiko ireo tsy mataotody ankehitriny nefa ndreto ianareo solotena-panjakana ianareo ray aman-dreny am-panahy misolotena ny malagasy manontolo tonga manoloana ny fianakaviana mahatsapa reto fianakaviana manontolo fa tsy navelanareo ho taka ny vorona tokony anosy ny fianakaviana na nataonareo vaindraha latsy mba marary tsy navelanareo ho tena indrivotra irery tahaka ny hazo tokana manireny akady lalana fa tonga ianareo mampionona mampitraka ary indrindrandrindra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny soratra masina izay niombonantsika vavaka teo ka dia hoy ny tenin'ny fianakaviana manontolo misaotra indrindra tompoko magasitraka ezaka ionona ny fianakaviana na dia mangidy sy mafaitra tahaka izany aza ny zavatra rehetra ankehitriny nefa misolotena ireto fianakaviana ireto ny tenako hitondra ny teny hitondra ny afatra ka dia hoetiko ny afatra mialohan'ny tondrako an'izay afatra izay nefa nokafako ny afatry ny fianakaviana hitodika manokana izay ray aman-dreny filohan'ny fanavaozan'ny repoblikan'ny Madagasikara rehefa natsony ny fianakaviana hitondra ny afatra ny fianakaviana ny maraina
dia nanao tahaka ny fomba fanaoko mahazatra isan'andro mivavaka ho an'ny firenena satria ho an'izay mpanaraka ny rindrin'ny ajany gasy a dia mahita ny fandarana maraim-baovao isan'andro, toriteny ankabary isan'andro fa natao manokana ny androandroany satria fotoana anankiray iaonako mivantana amin'ny filohan'ny repoblika ny fanavaozana ny Madagascar dia nitondram-bavaka anao a ray aman-dreny. Ka rehefa nitondram-bavaka anao a dia ny fanaoko manana an'ilay karazana insinina tahaka an'izao a be dia be ao an-trano dia mivavaka dia alaiko iny dia iny ny toriako. Androany tia dia manokana ho anao mihitsiny. Zao no azoko tao ray aman-dreny. Aoka tsy andao anao ny famindrapo sy ny fahamarinana. Hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 7 ny andininy 7 zany. Voatsipony mpitondra fitenenana teo ny mpitory-teny teo fa miara-mila ny Kristy ianao. Zany no midika fa ao aminao ny fanahy ny famindrapo. Zany no midika fa ao aminao ny fanahy ny fahamarinana. Ary apahatsehiviny ty ohabolany ty androaniny hoe aoka tsy andao anao ny famindrapo sy ny fahamarinana. Grobaka tafo fialofana ankehitriny reto fianakaviana ka mametsivetsy ny anaran'ny dada. Ianareo mpitondra fanjakana tompoko lay ray antantana. Rovo damba ririnina ankehitriny reto fianakaviana ny laozakavana ka mametsivetsy ny anaran'ny neny. Ianareo no antenaina sy anterana hijery ao anatin'izany rehetrarehetra izany tompoko ny afatra nampitondran'ny reto fianakaviana reto. Mahatsapa ho toy ny biby lava sy nampotra kizy reto fianakaviana ka tsy tanana andrangotra ary tsy tongotra hitsipaka fa dia ianareo mpitondra fanjakana. Ianareo ray aman-dreny no antenainy sy anteherany ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny misy fomba amampitenenana zay ray aman-dreny manao hoe ny sotro rano ataninam-bazo no etaeta sy angola fa ireto fianakaviana reto kosa ankehitriny dia antsoantso sy akora iantso ikika manao hoe vonjeo izahay. Noho izany dia atsipy ho aminareo ray aman-dreny izany tompoko etaetan'ny fianakaviana. Atolotra amafisina TVM hatrany ny fisaorana sy ny fankasitrahana feno ny fitondram-panjakana sy ny ray aman-dreny ampanaya. Ny tondram-bavaka nametraka manokana ity androandroany tia mba hiompo aminay hiara iray alahelo amin'ny fianakaviana manontolo. Makasitraka indrindra tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Mahireza tolo tompoko ary aza misosika alahelo. Fotoana tahak'izao indrindra ihany koa dia fanehoana ny fomba hita maso izay fiamborana izay. Marina tokoa fa tsy voalaza ny teny avokoa ny vetsivetsim-po samihafa rehetra so fa misy ny fomba navelan'ireo raza atsika faindrena fanao fisampihavanana ka dia anatanteraka izany koa izao vahoaka mifanotrona izao arak'izay fa no fanomahana amin'izany ka dia mirary mba ho ampahirezina ary tondra tony-bala samy manasitrana ny fery samy hafa rehetra na ny fisarahana manaina na ireo fery vokatry ny ratra ny ririndra ihany koa.
ray aman-dreny ara-panahy teo dia misy ihany koa ny ezaka goavana ataon'ny fitonam-panjakana dia ny fananganana ny centre opérationnel na fitoeram-pibakiona manokana izay manana ny fohibeny eo amin'ny komissariat eny Tsaralalana eny izy ity izay natao indrindra amongorana izay tambazotra na olon-dratsy izay ary isan'andro nanomboka omaly ariva dia isatrany ny tatitra na ny fampahafantarana ny vaovao tsara ho fantatra rehetra amin'ny manodidina izay ho an'ny vahoaka malagasy isan'andro amin'ny enora sasany fa ho arantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny televiziona malagasy isaky ny amin'ny fitora sasany izay tatitra izay ary raha ny vaovao tsara ho fantatra ihany koa nambarany filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael omaly ariva mahakasika ity tranga mampalahelo ity dia efa manomboka hita soritra ireo mpaniraka sy ny atidomikotrika izay asa ratsy izay ary amin'izao fotoan'izao dia efa misy olona 12 no voasambotra ary nampidirina ponja vonjo maika mitoy moa izany ny fanadiadiana fa raha sanatria kosa mbola misy ny tranga mampy ahiay dia misy ny tsara ampahafantarana antsika raha sendra misy izay trangana fahaverezan'olona izay inona no fepetra raisina meloha dia ny mampafantatra ny manodidina aloha mampafantatra ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony ny anenivo ny fokotany ny mpitandro ny filaminana izany ary misy ny laharatarby izay tsy andaniana fana dia ny laharatarby 147 na 770 izay erany eo anivo ny mpitandro ny filaminana sy ny ministeran'ny mponina moa izany no mandray ho antso atarby io raha sanatria misy izay tranga mampy ahiay fahaverezan'olona izay ankoatr'izay ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena ihany koa dia manana ny laharana maitso 710 azontsika atsoina raha sanatria misy izay tranga mampy ahiay izay ny eo anivon'ny polisy-pirenena moa dia efa misy hatrany ny laharatarby maro samihafa izay tsara nanantsika tsirairay avy ny atokantrano raha sanatria misy trangana tsy fandriam-pahalemana izany raha misy olona kosa hita izany dia mampafantatra ny tompona indraikitra fa azontsika atao ny manatitra ireny olona ireny eny anivon'ny fokotany na ny mpitandro ny filaminana ary mitondra ny taratasy manamarina fa mahavantsika azy na zanantsika azy zany amin'ny fotoana akana izay zaza izay ny boky mpianakaviana ohatra na ny kopy izay ny amin'ny fandaminana ankapobeny ao anatin'izay ady izay fa androany ao anatin'izao fisaonam-pirenena izao ihany koa dia mbola mitoy tsy misy izany ny fety aman-danonana pahibe maso rehetra izany hoe voarara ary mikatona avokoa androan'ny tontolo ireo bara na toerana fandraisana zava-fisotroana zavatra mahamamo izany itsakilan'izay moa dia mbola misaona ihany koa ahidina tsasaky ny tsorakazo ny sainam-pirenena manerana ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara amin'ity tontolo andro ity satria mbola andro tsy fiasana sady andresaka rama ny androany dia izay aloha no manakatona tanteraka ny fiarahana tamin'ity maraina ity tatao anatin'ny vavaka iray sampinoana ao anatin'ny vaovaon-tsary raha riva amin'ny fitora sasandray ny fotoanantsika manaraka mamintina ny zava-misy tamin'ity tontolo andro ity nanerana ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara mandra-piona tompo-kilasy tompovavy. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.